Mamerina ny fiarahabanantsika ireo tokantrano ireny tena koa ny ambasadeur-n'ny Joshua faly be mandroso tokantranontsika na ny ampiasany ianao na ny tomobila na iza naiza dia faly be ny ambasadeur-n'ny Joshua mihaona aminao ary miresaka aminao indray fampianarana larina fahinina amby roapolo ny fampianarantsika izay mitondra ny lohateny hoe fa maninona ary Joshua no tsy mitandrina an'izany didy folo izany. Valiny a dia satria na ny mpaminany nge fa milaza fa tena tsy maintsy hiala le didy folo e. Ndio antsika nge vakitsika ny bokin'ny Salamo efa nampianarako antsika teo aloha teo fa ny bokin'ny Salamo nefa nilaza sady efa nanome signal fa ho lasa anankiroa ny Andriamanitra. Dikazay voatsipaka le didy folo a. Voatsipaka le didy folo amin'ny teny hoe aza manan'Andriamanitra fa izao ery ihany. Aloha vakitsika zany ity teny voatsipaka ity zany aloha. Aza manan'Andriamanitra fa izao ihany Exodus 20:1-7. Ity teny ity misy entrany dia voatsipaka e. Aza manan'Andriamanitra fa izao ihany ao anatin'ny didy folo mantsy io sy lalàna Mose. Ary anisy lazatsika hoe didy goavana mihitsy io a. Ny amin'ny hoe tsy mahazo manan'Andriamanitra fa tsy anankiray ihany dia Yahova. Rehefa tonga nefa ny mpitondra teny a dia efa nisy fanambarana navoaka any amin'ny bokin'ny Salamo. Ary io moa dia sika presque mpaminany daholo ny ao zany. Ao amin'ny Salamo 45 efa hitantsika moa teny io fa dia famerenana fotsiny amin'ny androany antsika rehetra izay manaraka ny fampianarana ary maniry ny araka amin'ilay tena mpamonjy izay antsoina amin'ny anarany hoe Yahosoa sy dada Yahova. Salamo 45 dia 6 sy 7. Jereo ange ity teny ity ino tsara ary izy ity. Salamo 45 6 7. Ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay doria ary ny te-hipamarinana ny te-panjakanao. Tianao ny fahamarinana, fahalanao ny heloka. Koa Andriamanitra zay Andriamanitra ao, le Andriamanitra zany zay lazaina hoe manana seza fiandrianana, dia lazaina fa mbola manan'Andriamanitra izy. Mazava be zany fa nanomboka tao amin'ny bokin'ny Salamo nefa nisy fanambarana mandefa ho lasa anankiroa ny Andriamanitra. Mahitsy be io teny io. Zany hoe tsy mety andeha intsony hoe didy folo io satria raha ny didy folo aza zay no heverina fa tsy azo anam-pena tsy azo ny esorana dia efa nilaza Andriamanitra fa misy Andriamanitra anankiroa faharoa avy indray ity. Mazava be io soratra io. Zany no porofo fa tsy maintsy miala iny didy folo iny. Zay nahatonga azy natao hoe fanekena taloha fa miditra kosa le fanekena vaovao zay Yahosoa no mitondra azy. Ka izay indrindra moa hoe Yahosoa no mitondra n'ity zavatra vaovao ity. Ka raha vao mitenitsika hoe misy Andriamanitra faharoa ankoatra ny dada Yahova dia efa tsy mety mipetraka intsony ny didy folo ny dikan'izay. Fa raha mbola mipetraka ny didy folo amin'izany teny izany dia misy teny mifanohitra goavana be ny dikan'izay. Fa izany le tena petraka amintsika hoe io Andriamanitra io dia manao ny programmany izy eo amin'ny famonjena ny olona. Misy programma napetrany izy eny Andriamanitra azy manao ny laminazana izy hoe tiany atao ka ho azavaina amintsika hoe fa inona moa zany ny antony nanomezana ny didy folo. Ho resatsika indray zay amin'ny fampianarana manaraka hoe ina ny antony nanomezana ny zany. Raha zatra efa ho-potena maninona tsy trany dia le tena izy nomena zany fa mbola nasiana ny indray aloha. Fa maninona tsy trany dia le tena izy nomena. Satria misy teny roa mifanipaka zao. Le didy folo miteny hoe za man'Andriamanitra fa za. Ny bokin'ny Salamo nefa fa miteny hoe misy Andriamanitra faharoa avy ao. Iza zany no arahana. Dia zay le hoe ny didy folo zay ho resantsika eo avy eo dia misy laminasa natokana ho an'iny fa tsy iny le mitondra ny famonjena ho anao. Zay hoe mpelo lalana iny fa ho resantsika rehefa avy eo fa andeo tsika hijery an'ity tantarany hoe naniny Yahosoa nandika ny didy folo valy tsy nandika ny didy folo izy koa hoe tsy nitandrina an'io. Fa misy laminasa efa mandefa ho avy ny fanekena vaovao ary hitondra n'io fanekena vaovao izy. Efa nampianaran'ny Israeliana anie zany. Raha vaketsika amin'ny bokin'ny Jeremia 31-31 hoe isy ny fanekena vaovao zay ho avy. Aleo Jeremia moa mbola tateoriana fa aleo le zanak'Andriamanitra no jerevantsika mihitsiny le tenin'ny mpaminany Isaia satria Isaia no mpaminany teo alohany dia Isaia mpaminany ange nefa ny teny fa ho avy ny fanekena vaovao Isaia 42 Isaia 42:6 alahatritsika araka ny voan'le teny zany Isaia 42:6 dia zao ny voalazany soratra masina miara-mamaky deo tsika ny an-trano any.
zao iavay efa niantso anao tamin'ny famarinana ary nitantana ny tananao ary iaro anao ao ka hanomenao fanekena ho an'ny olona ary fanazavana ny jentilisa. Izany hoe misy fanekena ho avy zay olona izy io, ary io fanekena io de sady fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa. Zany ny planin'Andriamanitra amin'ity fanekena ty, ka io le noentiny Yehosoa io, ka rehefa noentiny Yehosoa izy de ny zavatra nisy tao anatin'le fanekena ho an'ny olona sy fanazavana ny jentilisa mifanohitra am'le didifolo tarianoha, mifanohitra am'le fanekena teo aloha. Zany hoe misy fanekena roa misaraka be zany eto ny ray miteny hoe Andriamanitra ray ihany ary tandremo ny sabata, zay le fanekena teo aloha. Ny fanekena anankiray kosany zay nomena ny olona rehetrarehetra kosany ary ho fanazavana ny jentilisa de zao indray ny hoe anankiroa ny Andriamanitra ary tsy mila mitandrina sabata intsony, satria hita tao amin'ny Yehosoa zay sary zay. De mazava be ny sary, na ianao raha na ianao zany de maitsy be, ay ve zany maitsy be tokoa ngely sary. Fa raha tsy zany de miady reo lalànareo, lasa misy lalàna mifanohitra be mihitsy, fa tsy mifanohitra ny lalàna fa misy fanekena ray nipetraka any de misy fanekena ray mipetraka kosa ny ato lay ny fanekena nipetraka teo le didifolo sy lana Mose ho jerevantsika rehefa avy eo. Iny le hoe azana ampiana sady tsy azana esoa tsy azana ampiana. Ato kosa ny Yehosoa ty omeko anao ty hoe ity le any Yehosoa ho fanekena ho an'olo izy ary fanazavana ny jentilisa. Donc mafitsika eo amin'ny Isia 49 indray iny, Isia 49 de miara mijery tsika rehetrarehetra. Isia 49 fakitsika daholo araka an'izay hitantsika anazy ato. Andininy faheniny Isia toko fa 7:20 49 andininy 6 fakitsika zany andininy fahenina zany. Eno izy mbola zavatra kely foana raha tonga mpanomboka ananatra ny fireneny Jakoba ianao sy ampodiny nisy reny sisa voaro, fa omeko fanazavana ny jentilisa ianao ary mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany, sady famonjena ho an'ny jentilisa no fanazavana ny jentilisa ary ho famonjena hatrany amin'ny farany tany. Na mafisina mihitsy zany le teny tary aloha. De ao ambany am'izay tsika mita hoe ho lasa ho fanekena ho an'ny olona mihitsy izy araka ny andininy fahavalo. Isia 49:9 49:8 azafady. Izao no lazainy ava tamin'ny taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao aho ka nomenao ho fanekena ho an'ny olona mba hanangana ny tany indray sy mpandovandova zay efa rava. Lasa ho fanekena ho an'ny olona zany ty olona anankiray ity, satria hoe de hiaro anao olona zany le fanekena. De fantatsika moa zany fa le fanekena resana amin'io de tsy iza fa le fanekena olona de Yehosoa zay, izy le fanekena ho azy tontolo zao. Ary lay nandatsaka ny rano hoe ity ny fanekena vaovao ny amin'ny rako zay latsaka ao amaro famelan-keliko. Fa aleotsika aloha jery ny tenin'ny mpaminany zay le ny tao amin'ny Isaia, na hitantsika tao amin'ny Salamo hoe ho lasa roa le Andriamanitra. Zao ne tsika mahita mihitsy ny fa isy ny fanekena vaovao de nitsindrina mihitsy fa tsy mitovy amin'ny didifolo io. Na mafisy ny Jeremia am'izay fa tsy didifolo ty fanekena vaovao ty, taka le olona mirediredy foana hoe didifolo hoe didifolo. Mahitsy be ny tenin'ny Jeremia hoe tsy mitovy amin'ny didifolo. Any hoe miala zany didifolo iny tika zay atsika zay miaina ny tokantrano any hoe tsy misy didifolo tsony rehefa miaraka am'ty fanekena vaovao ty zay le atao hoe Yehosoa le tena izy le afaka amin'ny fahotana zay miaraka aminy ary tsy manota intsony zay miaraka aminy hiantsona atsika maneran-tany hoe fotoana ora fidirana anarana amin'ny Yehosoa am'izay, satria akaiky loatra ny fotoana hopotika zao tontolo zao diraingany nareo. Dao avake tsika ny bokin'ny Jeremia toko 1:30 andiny 1:30 ozy nareo izy aiza koa no potika eo eo hitatsika eo ary. Jeremia 31 de ny andininy 31. Dao avake tsika liara ny fanamafisana ny teny nambarany Jeremia mpaminany am'izay, Jeremia 31:31. Indro avy ny andro hoy ava zay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'i Israely sy ny taranak'i Joda. Any hoe ity zany de misy fanekena vaovao
ho atao amin'ny taranak'Israely sy ny taranak'Joda fa tsy mijanona io. Fa hitantsika tsara fa nikisaka nakany amin'ny jentilisana izy, alasa fanazavana ho an'ny jentilisa mihitsy zany izy ary famonjena ny aparan'ny tany. Vety moa dia natao presio hoe nahazo koa ny zanak'Israely, satria nitary amin'ny Isaia tsy tafiditra ny Israely ihany, fa io le famonjen'Andriamanitra ho an'ny hafa firenena. Fa kosany ato amin'ny Jeremia vao nampidirina ny Israely ihany hoe mahazo koa nareo fa io hitantsika io ka ino tsara fa mahazo ny Israelianina. Ka ity fanekena ty io izy ny teniny dia zao hoe nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy amin'ny tany Egypta. Ka ino moa le fanekena nomeny io Andriamanitra io any zanak'Israely tamin'izy niala avy any Egypta? Inona ny fanekena nomena azy? Dia ny didy folo sy lalàna Mosè. Iny le hitantsika tao amin'ny Exode toko 8:3-5 hoe nomena fanekena ny zanak'Israely rehefa nampianarana lavabe teto miny iny le fanekena nomena azy. Dia io dia Andriamanitra hoe tsy araka ny didy folo sy lalàna Mosè iny, zay le hoe tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro nitantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta, tsy mitovy amin'ny didy folo ny dikazanteny zany, ary tsy didy folo sy lalàna Mosè no anatin'ity fanekena ity fa lalàna ny Yahoshua. Mahitsy be io teny io ary miara-mitan'io teny io tsika do avy tsika amin'ny teny frantsay izy fa izy ireny izy dia nivadika amin'ny fanekeko nefa izao nivady no iava. Tena tsy mety amin'io tsony aho izy, tsy hanao an'io tsony tsy araka ny didy folo io. Zay mahay tsara mihitsika mazay hoe tsy araka ny fanekena nataoko taminy fony izy nivoaka avy any amin'ny tany Egypta, tsy mitovy amin'iny. Zany hoe miala daholo zany zay toe-tsaina manao hoe mitovitovy amin'iny esory fa tsy mety. Tia zao le Andriamanitra efa mazava be fanako ny Andriamanitra nambarany boky ny Salamo teo. Ahoana moa zany ny ametrahana hoe mbola mitandrana didy folo ihany miaraka amin'io fanekena vaovao io? Sady teny roa mifanipaka anie zany mazava zany fa misy didy vaovao koa amin'ny mahavaovao anazy, dia misy didy vaovao fanekena vaovao le izy ifanaovan'Andriamanitra amin'ny olona. Ho jerevantsika hoe inona daholo ny antony naovana le fanekena. Zay moa sary ho jerevantsika zay amin'ny aoriana hoe ina moa zany ny antony nanomezan'le didy folo dia ao anatin'izay tsika mijery hoe fa inona daholo ny anton'le fanekena azy. Ka planin'Andriamanitra daholo zany ho irahantsika mahita eto zany. Dao vaketsika indray izy io amin'ny teny frantsay dia sao dia mba diso kosa ny aty teny gasy ty fa ato amin'ny teny frantsay vao tena mety hoe le didy folo ihany io. Ndao jerevantsika moa le izy didy folo ihany ve Jérémia 31 voilà. Daontsika hijery anazy zany Jérémia 31 voilà. Jérémie 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Ary io ary fa tonga ny andro hoy ilay mandrakizay, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Zay anaovako fanekena vaovao amin'ny tranon'ny Israely sy ny tranon'ny Jodia, amin'ny tranon'ny Joda. Raha zay moa zany resana azy, zany hoe amin'ny zanak'Israely sy amin'ny zanaky Joda zany. 32. Non comme l'alliance que j'ai traité avec leur père. Non izy tsy mitovy amin'ilay alliance zay nifanaovako tamin'ny ray aman-dreniny tany aloha tany. Le jour où je l'ai saisi par la main, tamin'ny andro zay nandraisako azy tamin'ny tanako, pour les faire sortir du pays d'Égypte, mba tonga azy hoentiko mivoaka makany Égypte. L'alliance qu'ils ont violée, lay fifanekena zay nipoteny quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, nefa za mihitsy niara-no mpanjakany sy tompony tsy naraha iny le teniko. Eto zany le ten'Andriamanitra de non comme l'alliance que je traité avec leur père, c'est-à-dire zany hoe tsy araka le fanekena fanaovako tamin'ny razambeny, zany hoe non comme l'alliance que je traitais, cette alliance là c'est les 10 commandements et le sabbat, tout. Any hoe tsy nididy fosy lalana Mosè zany, zay ny dikan'izany. Mahitsy be mihitsy reto zany hoe misy fanekena anankiroa samihafa mihitsy zany dikan'izay. Ary zay le jerevantsika amin'ny fampianarana manaraka hoe lay fanekena anankiroa samihafa. Ary tadidina kely zay zany eo ny teknisiana zay mandray antsoratra ny zandram-bareto hoe misy fanekena roa samihafa ho azafaintsika mila hoe inona no mahasamihafa an'ireo fanekena reo, satria
lay fanekena didifolo de tany aloha tany alolovakitsika le hoe fanekena didifolo a de tia nefa misy fanekena vaovao koa ty detsika le jery hoe misy fanekena teny aloha tany a de ny didifolo zany vakitsika ny Deutéronomia toko faefatra angaminy izy iny 4:13 lovakitsika reo rankazay marina zay teny zay Deutéronomia 4 5:13 zay Deutéronomia 4:13 dia nambarany taminareo ny fanekeny a zay nandidiany anareo de araina de ny didifolo ary nosoratany tamin'ny vato fisaka roa reo ty moa zany ny santionan'le fanekena ny didifolo fa izy io fanekena io a didifolo sy lana Moshe zay nambara teo amin'ny tendrombohitra Sinay vakitsika zany zay a le Exodosy a toko 7:20 a Exodosy 19 ty zany le fanekena tamin'izany fotoana zany natokana ho an'ny zanak'Israely de tsy mifanaraka amin'io zany tenin'Andriamanitra lay le omeko anareo nomboka ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy vakitsika le zany Exodosy 19 a nomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 fanamarena amitsika hoe ity le fanekena taloha ary Moshe niakatra ao amin'Andriamanitra de niantso azy ary avato ao tendrombohitra ka nanao hoe izao no lazainao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egyptianina sy tamin'ny tondrako anareo tamin'ny latry ny voromahery a ary tamin'ny nampahankanesako anareo ho aty amiko ko ankehitriny raha hitandrina ny fiako tokoa ianareo a ka hitandrina ny fanekeko io le fanekena nomena ny zanak'Israely izy io le fanekena niarahany tamin'ny Andriamanitra tamin'ny fotoana aby niaraka tamin'ny Moshe io le fanekena talo io natokana ho any zanak'Israely tokoa izy io hoe zao ny ambaranao amin'ny tanàna Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely io izy io natokana ho any zanak'Israely de ity fanekena vaovao ty kosa aloha izy Andriamanitra tsy mifanaraka am'le didifolo io a ary tsy mifanaraka amin'ny lalàna Moshe zay le hoe tsy manaraka amin'ny fanekena io le 15 hitantsika eo a io le raha mihain'ny fiako tokoa ianareo ka mitandrina ny fanekeko ka le fanekena tamin'izany de nisoratany tao anatin'ny boky izay jerevantsika manokana fetsika moa hijery an'le hoe fa maniny Ahosoany nandika an'le didifolo ka izy tsy nandikany izy fa tsy nandeha tao anatin'le didifolo izy zay ny marina tsy nandeha tao anatin'ny didifolo zany mihitsy zany Ahosoa zany zay le zanak'Andriamanitra tena marina fa lay misandoka ho zanak'Andriamanitra zay tena tsy izy mihitsiny fa tena misandoka ho zanak'Andriamanitra ary nanipy olona be deaibe nakany amin'ny elo le Andriamanitra tsy izy natsonareo a elo le misandoka le teny hoe tsy maintsy tandremana ny didifolo na tsy hipirineny amin'ny elo daholo nareo ahoana moa ty ten'Andriamanitra ty hoe tsy azo nampina ngeny teniny tsy azo any soany aiza zany ny ampidirinareo ny ty Andriamanitra faharoa ty jereo tsara le teny a leo apitsitsika kely satria fa eto antsika namoan'Andriamanitra teny zany io soratra masina io hoe tsy azo nampina ny didifolo sy lana Moshe leo somary miditra kely atsika Deutéronomia toko efatra andinin'ny faharoa zao voalaza eto aza ampinareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoko anareo fa tandremo ny didiny ava Andriamanitra reo zay andidiko anareo ny didin'Andriamanitra eo amin'ny didifolo sy lana Moshe zany a de tsy azo anampiana ary tsy azo anesorana ka tsy mety mihitsy ny zany ny ampidirana n'lay hoe Andriamanitra anankiroa hiditra ao anatin'ity teny ity zany no mahatonga ny hoe tsy maintsy miala io fanekena taloha io a fa hiditra ny fanekena vaovao ao amin'ny fanekena vaovao mety be ny Andriamanitra anankiroa fa ny fanekena taloha tsy mety mihitsy ny fanekena taloha hoe isy Andriamanitra anankiroa zay no mahatonga ny hoe tsy azo entina tsony ny didifolo sy lana Moshe a am'izao vanantsika zao adalany zay olona mitandrina didifolo ary vokatrio a io nareo tsy mety afaka amin'ny fahotana io didifolo tandremanareo iny tsy mety mahafaka anareo amin'ny fahotana fa ny atao amin'ny Ahosoa kosa de tena afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony aiza ny atsarana be atao amin'ny Ahosoa mampilendalenda be ao zay olona teo any amin'ny lanitry zany fa le olona ho any amin'ny elo tsy mivaky lohan'izany izy ka samy tsy mitovy moa io mondiny ho any amin'ny lanitry de mifaly miaraka amin'ny Ahosoa fa ny mondiny olona ho any amin'ny elo de any amin'ny elo izy moa any amin'ny elo zany de efa mitady ny vokany manomboka aty de efa mitady ny fahoriana ka izaka losa nefa miteny antsika hoe aleo miaraka amin'ny Ahosoa am'zay tsy le hoe miaraka amin'ny Ahosoa sady Ahosoa nge tena manja kely ny tsara tarehy be ny moaitseky zany ka tena Andriamanitra zany tsareo hoe miaraka am'le tena tsara be mihitsy sady mpamonjy ny mpanafaka ny mpanasitrana mpanome fiainana mandrakzay mitondra ny amin'ny lanitry lanitra atsara zay le tona teny hoe manja be izy manja le fiarahana aminy matsiro tena mety be mihitsy ny atsisy taka azy dao miaraka aminy zay ny teny izay ady aminy hoe dao miaraka aminy aza mianana ntsony fa dao miaraka aminy
ndaonao brady so amin'ny Eosoa am'izay hoe tena misaotra betsika Eosoa fa tena tsara be ny nataonao a de ndao ary satria hitantsika am'izay le fanekena vaovao de zay ndefa nyteny ndray le mpaminany namoaka fanambarana ny mpaminany lehibe zay tsisa fa Eosoa zay tsy azo navina fa mitondra ny fanekena vaovao izy ndray jerevantsika am'izay izy no atao hoe fanekena vaovao ity ny fanekena vaovao ny am'rako a aiza moa izy iny io somary jerevantsika kely vetivetika amin'ny soratra masina fa Matthieu toko fahafiry Matthieu toko fahaenina amby roapolo andininy valo amby roapolo Matthieu 26-28 vakitsika zany Matthieu 26-28 tsy maintsy mijerikely baiboly lalefa satria ela be le resaka voatery tsy anaty baiboly ndraindray mijery direct antiny application Matthieu 26 de amin'noko mindininy fa ny ambanimbany any jerevantsika de sady ampifaliana be mihitsy ny itenenatsika an'ity hoe tonga ny fanekena vaovao zay nandatsana andrany ary raha mbola ninana izy de nandray ny mofo Eosoa ka no ny efa nisaotra izy de novakiny ka natolon'ny mpianatra de ho izy raiso fahany fahitiny tenako zay aloha ny enina amby roapolo zay Matthieu 26-27 indray ary ndray ny kapoaka indray izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotronareo rehetra ity kapoaka ity fa ity no andiny fa valo amby roapolo indray fa ity no rako de ny amin'ny fanekena zay latsaka ho amin'ny maro famelan-keloko zay izany hoe tena nipetraka ny fanekena vaovao zay nandatsany Eosoa ny ranika izy moa haitsika rehetra fa maty izy toy ny tsy fijaliana ary rehefa maty Eosoa de nipetraka ny fanekena vaovao zany hoe nivaliny le teny zany hoe nandika an'le didifolo ve Eosoa ary tsy nitandrina valy mitsia fa efa mametraka ny fanekena vaovao izy satria io fanekena vaovao io ao de misy didiny ray ao anatiny ao ary io no efa raha ny Eosoa zany hoe ny didiny ray tao amin'le fanekena vaovao zany de zao a anankiroa ny Andriamanitra ary tsy mila mitandrana didifolo tsony a satria efa io Andriamanitra io efa niasa tamin'ny sabata hitantsika tao amin'ny fampianarana alarana fa 5 amby roapolo teo niasa tamin'ny andro sabata izy ka ny didy eo amin'ny fanekena vaovao zany a roa ny Andriamanitra hitantsika nyteneny tao amin'ny bokin'ny Salamo io ary natonga ny Eosoa le nivonoana io tao amin'ny larana fa 5 amby roapolo ary ihany koa ao anatin'izany de tsy mila mitandrina sabata ary zay re natonga ny Jesosy nitorabato anazy hoe hotorana vato izy tsy afaka namono satria mbola tsy tonga le fotoana zay le zay ka eo am'izany sary zany zany le zany amitsika mihitsy ny hoe tanteraka fa misy ny fanekena vaovao ka noho ny amin'ny Eosoa nandeha tamin'le fanekena vaovao a noho ny amin'izy nandeha tao amin'le fanekena vaovao de tsy mitovy tao amin'ny fihetsika tao amin'ny fanekena taloha zay ny didy fosy lana Mose satria fanekena koa tsy nitovy tamin'iny a ny fanekena vaovao satria ny ao amin'ny fanekena vaovao a ny Andriamanitra anankiroa de ny dada Iavasy Eosoa ary eo amin'ny fanekena vaovao a miasa miandro sabata zay tsy azo atao mihitsy nefa de dada Iava mihitsy no miasa miandro sabata anao am'izany fa tena samihafa mihitsy izy ary raha voadiso amin'ny anakika de efa meloko amin'izy rehetra efa tsy mety tsony zany satria hoe tsy azo anao ampinana tsy azo elesoa de mazava zany fa mivalona any le fanekena taloha fa tsy afaka miaraka amin'ny Eosoa zany ary Eosoa tena hafa mihitsy izy a tsy mahazo miaraka amin'ny didifolo koa zay miaraka aminy fa Eosoa manany azy manokana zay le hoe fanekena vaovao ary eo anatin'le fanekena vaovao a de misy lalàna de ny lalànao de zao a tsy mahay manota intsony zay le lalànao de zay ny amarana antsika ny teniny lay hoe Eosoa ve naninona nandika didifolo de satria ny antony a efa mametraka ny fanekena vaovao izy a roa ny Andriamanitra an'le didifolo zafady fanekena vaovao a ary tsy mitandrina ny sabata intsony a zay le hoe fanekena vaovao zay dao raha vaketsika tsara ny teny a zao ny lalànan'ny Eosoa aza manota intsony a zay no vaketsika voalohany a de manana lalàna aleoloha vaketsika le Jaune 12 49-50 Jaune 12 a
misy lalàna ny men'Andriamanitra azy tsy azonao lavina mihitsy. Zao ny didiny men'Andriamanitra anazy zao tsika rehetra tokantrano, ary mafinaritra be zany na toe Yahosoa zany raha tsy ianareo Yahosoa le tena mafinaritra be ay zany hatsaran'izany Yahosoa zany doeraka aminy am'izay moary daholo am'izay ny tokantrano rehetra alaminy daholo ny fianakaviana ray manontolo ny vady aman-janaka dao manatona ny Yahosoa daholo am'izay, tsy misy mipetrapetraka any an-trano antso fa tandeha miainga daholo hoe ho any amin'ny Yahosoa tsika riankonako malalako indrindra ty tsara be ny miaraka amin'ny Yahosoa e. Zany na teo tokantrano tena milamina sy mahafinaritra miaraka amin'ny Yahosoa. Jaona 12:49 satria izao tsy niteny ho ahy fa ny ray izay naniraka izy no nandidy azy eo lazaiko sy izy ho toriko, ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, ka zay lazaiko dia lazaiko araka an'izay nolazainy iray tamiko. Mametraka mihitsy zany le ten'Andriamanitra ato hoe ahoana moa zany, misy didiny men'Andriamanitra zay hitana tsara. Ny ray no naniraka ary nandidy azy eo nolazaiko sy ho toriko, fa fiainana mandrakizay ny didiny. Ny amin'ny andiny fa 10 ilay teny menan'ny Yahosoa zany dia ity fanekena vaovao ty zany zay Yahosoa ny fanekena vaovao dia misy didy ao anatiny ao ary zay didy zay nao raha tsika rehetra zay na te didiny Yahosoa raha ho an'ny tsy malala zany zay tsonantsika hoe tsy hoe manaraka ny Yahosoa am'izay dia manaraka an'le didy vaovao sy ny fanekena vaovao tsara be zany. Aza miaraka na hoe taloha ve dia mety aloha iny hoany aleo miaraka amin'ny vaovao am'izay zay dia zay na tonga ny Yahosoa nenjeny jio satria nodikany le fanekena taloha, ka ho anao zany zay miaraka amin'ny Yahosoa dikan'izany miady amin'ny jiosy ianao, fa raha vao mifanaraka amin'ny jiosy ianao tsy izy io fa ny tena fanekena vaovao dia tena mahasosotra mafy ny jiosy manakandroany. Fa raha ianao zany milaza fa miaraka amin'ny fanekena vaovao zany ka mitandrina didy folo dia tsy izy ianao, fa Yahosoa hita mihitsy fa zay namonoana anazy tsy nitandrina didy folo izy, tsy nitandrina izy dia zay namonoana zareo anazy. Fa raha nitandrina izy ho ina moa tokony hamonoana azy fa tokony nataon'izy hoe izy hoe ay ve itsika samitsika ihany e ataovy mafy ary fa mety be ny nataonao, fa matoa izy ny vonoana tsy mitovy le zavatra nitoriana. Tandremo tsara fa raha zavatra nitovy moa inona tokony famonoana fa tsy mitovy le izy dia nefa raha tamin'ny famonoan'ny Yahosoa. Ary zao ny tenin'ny Yahosoa tsara indrindra atao amin'le fanekena vaovao aza manota intsony. Zay le tena teny mahafinaritra indrindra, aza manota intsony lalànan'ny Yahosoa zany ary amarenantsika ny teny zao ny teneniny Jaona 9:1-10 io toko sy 9 ihany meko anao dia ampy zay Jaona 8:11 dia zao ny teniny zao ny voalazany ary hoy izy tsy misy tompoko dia hoy Yahosoa za koa dia tsy manameloko anao mandehana ary amin'izao sisy zao kosa aza manota intsony. Zay le tenin'le Yahosoa le tena izy zay zany na toe tena fahamanjana sy fahatsarana tsy esy ohatr'izany. Manja kely mihitsy ny Yahosoa am'izany teny zany hoe aza manota intsony, ary zay teo manjamanja rehetra am'ty tany ty dia zao ny teniko hoe manana tona ny Yahosoa dia lasa manja be anao satria maniny aza manota intsony izy Yahosoa. Fa zany olona tsy manota intsony zany ange ny manja be indrindra zay zany ho anareo mpanara-damody reny manarany Yahosoa fa raha ndeha mivadika manja be satria ny olona tsy manota intsony sy maferitrainy tsy mba mijaly, tsy mila manamboatra tarehy fa dia ay plastika be ny tarehy raha vao miaraka amin'ny Yahosoa mety be mihitsy. Reny mivalimbany rehetra dia mitsikitsiky be mihitsy, hitanareo za tsikitsiky be mihitsy satria maninona miaraka amin'ny Yahosoa dia mitsikitsiky daholo. Tsy haiko le teknisianareo na mba mitsiky ireo na tsy mitsiky fa dia zaleo dia tsy ny aloha mifantatry na mitsiky be miaraka amin'ny Yahosoa manja kely mihitsy zany Yahosoa zany, mampitsiky mihitsy izy mampifalifaly izy. Ka izay zany amarana ny teny Yahosoa tena nandika ny didy folo izy ny olona fa ny teny izy tsy nitandrina izy satria maninona tsy nipetraka tao anatin'le fanekena didy folo izy fa efa mandeha ao anatin'ny didy nametrahana azy dia ny lalànan'ny dadaka avy anymena azy lalàna ao anatin'le fanekena vaovao dia mazava be zay fa tsy nitandrina didy folo izy. Zay moa zany fa dia mipetraka indray ny fanotainantsika hoe fa inona zany ny antony nanomezana an'le didy folo dia inona atao inona izy zany matoa nomena zahatra horavana ve dia maninona ny mbola nomena fa maninona tsy trany dia le tokony hipetraka foana napetraka teo. Zay indrindra no valintsika eto hoe maninona no nomena le didy folo sy lalàna Mose andrebirebena olona ve dia hitantsika eo aloha hoe andrebirebena ve sa ahoana fa misy antony nanomezana an'iny ary aiza ny tanjona raha manome an'iny Andriamanitra.
dia nitanja aloha zany dia efa mioko anao valony foany amin'ny tany kanana fa tsy makany amin'Andriamanitra zany fa ny makany amin'Andriamanitra ho any amin'ny dada Iava na Elohei na Elohim Iava sy Yehosoa dia zao no makany izay miaraka amin'ny Yehosoa ka mitandrina ny didiny Yehosoa le hoe aza manota intsony zay any miditsy ny amin'ny lanitranitra zay ny tafiditra any ka zay le tsokana hoe manja be miaraka amin'ny Yehosoa ay tahaka reny reny zay teo manja rehetra vy maka ty amin'ny Yehosoa am'izay fa tena hitanao zany hoe mahafinaritra sady faly ny fo faly ny saina ravoravo ny fanahy tsy hita tsony zay lazana azy mbo tena hoe misy azy hoe miakatra velona zany ny fanahy sy ny saina ho any amin'ny Yehosoa ao amin'ny Yehosoa rery any hitanao zany hitanao ny fifaliana eto amin'ny Yehosoa raha tsy mahita anio de tongava ty de hifaly araka aminay tsara be Yehosoa zay fa mifarana treo ny teny de ozy le any am'izao tontolo zao any any Ampetan-dranomasina aiza moa nefa any makany aminareo Madagasikara jerevany le fiarana mifaly de tonga ty any ianao tovy any io ny fanaingy miara mifaly de fa zay hoe miara tongotsika any amin'anty lanity ka de mirary saotsika hotaina Yehosoa de vavakytsika soa betsaka dada Maria va tena tsara tokoa ngenao tsara be Yehosoa zay nomenao nafitra ny olona tamin'ny fahotana nafaka ny olona tamin'ny fahotana voninahitra anao dada Maria va taio aza ny teny sy ny fampianarana hitondra soa am'izay miaina ary hatsarana zay zay mandre fonjeny olona Yehosoa fotoana ny famonjena zao efa manao ny asany mihitsy ny ziady amba atonga ny hatsaranao tonga sy ho tafapitany amin'ny olona mba ho vovony zay rehetra voalahatra Yehosoa aza mitarehdrehetra intsony fa aoka ho iazakazana mihitsy ny famonjenan'ny olona mba hiverena naingana olany aminao Yehosoa matoka fa tena tsisy ataonao very mihitsy ny hoteny io fa ho tafapetraka ny am-poan'ny olona ho saintsainy ny andro amanalina tsy ataona misy ho afamaina am'izao teny mandeha zao mihitsy na iza voninahitra anao dada Maria va amin'ny anarany Yehosoa halleloia amen de mbola sotsiketra samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray